Miatrano atokantraninao amin'ity takariva ity dia manonona ny fiadanan'Andriamanitra, manonona ny fahasavan'Andriamanitra ao amin'ny tsika rehetra. Ny tenan'Andriamanitra avy hatrany isika, ny tenan'Andriamanitra izay horaisintsika anio dia arak'izay voasoratra ao amin'ny filazantsara masina araka ny Matio. Filazantsara ny Matio no horaisintsika amin'ity takariva ity. Matio 4:enina. Matio 4:enina moa amin'ny ankapobeny dia isika rehetra dia samy mahay ny ankamaroana aza mahavita tsenjery ny zavatra voalaza ao anatin'ity Matio 4:enina ity fa mikasika n'ilay nampianaran'ny Tompo ny mpianatra mba hivavaka ary ny amin'izay ihany koa dia rehefa toizanao mankany rindrina any ny vaky teny dia ny amin'izay fomba fankatahan-javatra amin'Andriamanitra sy ny amin'izay toe-potokony ananantsika eo alohan'izay fangatahantsika zavatra amin'Andriamanitra izay. Dia hovakintsika aloha ny tenan'Andriamanitra arak'izay hita ao anatin'izay tenan'Andriamanitra ao amin'ny filazantsara masina nosoratany Matio izay, Matio 4:enina. Matio 4:enina no horaisintsika. Matio 4:enina no horaisintsika dia andininy fa 3:30 moa izany no tena hosinganitsika ao anatin'izany Matio 4:enina izany, fa rehefa vakianao manontolo izy dia be dia be ny zavatra azo raisinao. Fa mba ahafahantsika mahazoazo kokoa izay zavatra tiany tenan'Andriamanitra hambara dia andeha hovakintsika hatreo amin'ny andininy 5:20 mandra-pahatonga ao amin'ny andininy 3:30. Matio 4:enina dia raisintsika eo amin'ny andininy 5:20 ary dia atsarintsika eo amin'ny andininy 3:30 sy ny manaraka eo izany. Zao aloha izay ny tenan'Andriamanitra ny anaran'i Jesosy manao hoe ary noho izany dia lazaiko aminareo hoe aza manany amin'ny ainareo dia izay hoaninareo na izay hosotroanareo na ny amin'ny tenanareo dia izay hotafianareo, no ny aina tsy mihoatra noho ny hanina va? Ary ny tena mihoatra noho ny fitafiana. Tsinjovy ny voro-manidina fa tsy mba mamafy na mijinja na mitaona ho any an-tsokotra ireny. Ary ny rainareo izay any an-danitra mamelona azy moa tsy mihoatra noho ireny va ianareo. Ary iza ao aminareo na dia manay aza no mahay manampy ny andro iainany na dia kely monja aza, ary nahoana no manany amin'ny fitafiana anareo dia ny tsara ny faniriny voninkazo ho any an-tsaha, tsy mba miasa na mamoly ireny. Nefa lazaiko aminareo fa na dia Solomonina tamin'ny voninahiny rehetra aza dia tsy mba nitafitahaka ny anankiray amin'ireny. Ary raha niahatra any an-tsaha izay any anio ka atsipy ao am-patana rahampitso no ampitafian'Andriamanitra toy izany, maika va ianareo ry kely finoana? Dia aza manahaka manao hoe inona no hoaninay na inona no sotroinay na inona no tafianay, fa izany rehetra izany dia katsahany jentil isa fatratra. Fa fantatro ny aina izay any an-danitra fa tokony ho anareo izany rehetra izany, fa katsaho aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany dia hanampy anareo izany rehetra izany. Ary amin'izany dia aza manahy ny amin'ny ampitso ianareo fa ny ampitso hanany azy, ary ampy ho an'ny androny ratsy miseho eo aminy. Ray masonao manamasinana ny amin'ny fahamarinana fa ny teninao no fahamarinana. Izany tenan'Andriamanitra izany, tenin'i Jesosy Kristy Tompo izany. Ry havana malala izay manaraka an'ity fotoana ity, eo amin'ny ankapobeny fiainan'ny zanak'olombelona dia hoe ny antom-pisiantsika ety amin'izao tontolo izao ity dia ny hanome vonatra an'Andriamanitra. Kanefa kosa ny tanjon'ny zanak'olombelona dia ny hoe mba hanana fiainana tsara, mba ho tafita, mba ho ambinina, mba tena ho feno fahatsarana eo amin'ny fiainana, ary dia mitady izay mba hitafiana, mitady izay mba hohanina, ary mitady izay rehetra manodidina an'ity
zavatra lazain'ny tompo hoe aza manao ozy ny am'izay hoanina, zany hoe ny am'izay ivelomanao, ny am'izay ahafahanao manana fiainana ty am'izao tontolo zao ity, aza manà. Ary ny faharoa koa izy de ohatsy hoe aza manà ny amin'izay hosotroana, hoe inona no sotroana inona no hoaninay, fa zay hoanina sosotroana mantsy no ahafahantsika mivelona, zany hoe ny ahafahantsika tena manana fiainana. Ary ny fanampin'izany rehetra zany de hoe tsy hoe velona fotsiny fa mitafy voronkitsay, fa mba mila mitafy tsara ihany koa satria ny fitafiana no endrika sy fahatsara-tarehy. Kanefa dia ozy ny tompo hoe aza manany am'izay ho tafianareo akory. Fa ary aloha ary ny tenin'Andriamanitra de milaza manao hoe jereo ozy izy ny voninkazo any an-tsaha tsy mba miasa na mamolo reny. Nefa lazaiko aminao reo fa na de Solomona tamin'ny voninahiny rehetra aza de tsy nitafy tamin'ny anankiray tamin'ny reny akory. Misy karazana voninkazo tena malaza maneran'izao tontolo zao ary lafo vidy satria asan'ny tanan'Andriamanitra ireny. Ary ambaran'ny baiboly fa isika de mihoatra lavitra an'io reny ary na de Solomona tamin'ny voninahiny rehetra aza adino fa zany mpanjaka Solomona zany isan'ny mpanjaka malaza teo amin'ny mpanjakan'ny Israely zany, ary anisan'ny nahavita zava-dehibe teo amin'ny fanjakan'ny Israely zany Solomona zany satria izy no nahavita ny tempoly. Ary tsy nisy olona nanana fahendrena tahaka an'izany Solomona zany tamin'ny mpanjaka teo alohany sy ny mpanjaka rehetra nandimby azy, fa anisan'ny mpanjaka tena unique zany mpanjaka Solomona zany zay nanana ny voninahity. Kanefa ohatsy izy ny tenin'Andriamanitra hoe na de Solomona tamin'ny voninahiny rehetra aza de tsy nitafy tahaka ny anankiray tamin'ireny satria Andriamanitra no nanome tombam-bidiny ireo voninkazo sy zavatra any an-tsaha ireo. De ny zavatra tena tokony omby ao an-tsaintsika zany de hoe raha niahatra any an-tsaha aza ozy izay any anio ka atsipy any am-patana raha pitso, ampitafian'Andriamanitra toy izany, maika avaha ianareo ry kely finoana. De rehefa tsara le ametrahan'ny tompo antsika eo amin'lohan'izay fanompoantsika an'Andriamanitra izay rehefa tsy mahatoky ny tanan'Andriamanitra isika, rehefa tsy mahatoky ny herin'Andriamanitra isika, rehefa tsy mahatoky ny tenin'Andriamanitra isika dia tonga be fanahinany amin'izay fiainana ho avy rehetrarehetra. Ary rehefa izany ny zavatra mitranga de ozy izy ny tompo hoe izany rehetrarehetra zany ozy de katsahan'ny jentilisa fantatra fa fantatra ny rainareo izay Andriamanitra fa tokony ho anareo izany. Zany hoe ny mandrakariva zany ny kristianina de tsy mipetraka eo amin'ny plasin'ny mahazanak'Andriamanitra azy, tsy mipetraka eo amin'ny plasin'ny maha-olom-boafidin'Andriamanitra azy, tsy mipetraka eo amin'ny plasin'ny mahavahoaka an'Andriamanitra azy, fa mipetraka eo amin'ny plasin'ny jentilisa. Ny atao hoe jentilisa de ireo hafa firenena tsy mba isan'ny vahoaka an'Andriamanitra. Ny vahoaka an'Andriamanitra mantsy de le efa nanaovan'ny fanekena manao hoe ianareo oloko ary izao Andriamanitra reny. Zany hoe rehefa teny an'izay fanekeny zay Andriamanitra de Andriamanitra tsy mba olona ka andraika, fa Andriamanitra miazona ny fanekeny ka tahaka ny fambomandreny akoho ny zanany no anombana Andriamanitra ny olona. Andriamanitra izay ivavahantsika mantsy de Andriamanitra sady mpahary no mpiahy no mpamelona antsika. Ka jerevo tsara fa ohatsy hoe jerevo ny voro-manidina, jerevo niahatra any an-tsaha fa tsy mamafi na mijinja reny fa ny rainareo izay ny an-danitra no mamelona azy, maika avaha fa ianareo ry kely finoana. Zany hoe tokony apetrakatsika amin'Andriamanitra ny finoantsika, ny fanantenantsika, ny fahatokintsika rehetrarehetra, fa satria Andriamanitra tsy mba olombelona ka andaika. Ary eto amin'ity manaraka ity de ozy hoe zany rehetra zany de katsahan'ny jentilisa fantatra, katsaho aloha ny fanjakako sy ny famarinako ozy izy de hanampy anareo zany rehetra zany. Mampianatra vavaka ny tompo anatin'ity matitiko fahin'ity any alohany izy milaza ny hoe mampianatra ny vavaka anampianarin'ny tompo izy. Fa eto zany de zao hoe te hampianatra ny olona ny fomba ahafahana mahazo zavatra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra Jesosy. Ary manome ny olona ny lakile na ny falanahidy zay ahafahan'ny olona mandray zavatra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra Jesosy. Ny falanahidy ahafahana mandray zavatra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra de tsotra, ary zay ihany ny lala tokana. Ohatsy izy hoe katsaho aloha, ny fanjakany sy ny fahamarinany dia hanampy anareo izany rehetra izany. Ny hoe katsaho aloha ny fanjakany dia ataovy zay ahatonga anao ho isan'ny olon'ny fanjakan'Andriamanitra. Rehefa isan'ny olon'ny fanjakan'Andriamanitra ianao de manaraka ho azy ny zavatra rehetra. Zany hoe amin'izao fotoana izao de ampifamadihan'ny olona
lay lamina napetraka ny tompo. Isika tsy maintsy manaraka ny lamina napetraka Andriamanitra. Fa ny lamina napetraka ny tompo dia hoe mikatsaka ny fanjakana aloha, zany hoe atao izay ahatonga antsika ho tafiditra ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ny bokin'ny Jaona dia milaza hoe raha tsy ateraka ny aina aloha dia tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Raha misy olona tsy ateraka ny rano sy ny fanahy dia tsy mahazo miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra izy. Lafa tokana zany aloha ahafahantsika miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra, ahafahantsika mahita ny fanjakan'Andriamanitra, dia isika manaiky ateraka indray. Izay zany làlana tokana tsy maintsy izorantsika raha te hahita ny fanjakan'Andriamanitra isika. Ka te ho tonga eo amin'ity fepetrana napetraky ny tompo ty hoe rehefa azonao ireo ny fanjakan'Andriamanitra dia manaraka daholo ny zavatra rehetra. Zany hoe manjary fanampiny ny zavatra rehetra. Fa fataoko foana moa rehefa eo amin'ity fanoharana nataon'ny tompo ty hoe anampy ho anareo. Ho antsika malagasy manokana, indrindra antsika aty Madagasikara rehefa mividy zavatra dia mitaky gadoana. Le gadoana io any malagasy tena zava-dehibe mihitsy, asilo gadoana. Dia raha jerevantsika zany hoe le fanampiny zany tena zava-dehibe amin'ny olona. Kanefa eo amin'ny lafiny ara-panahy dia zao hoe rehefa dinihany teten'ny tompo ity, le ambokambiny zany, lay fanampiny zany no tena katsahan'ny olona fantatra fa le tena zavatra avelan'ny olona. Zany hoe le tena fanjakan'Andriamanitra fotsiny azahoana lay hotafiana, lay hohanina, lay hiantoka n'ity fiainana ara-nofo ity ajanon'ny olona. Raha lasana vavy amin'ny tompo, mila mikatsaka ny fanjakan'Andriamanitra ianao, ary eo amin'ity mikatsaka ny fanjakan'Andriamanitra ity ihany koa dia tiako mba ho asiana tsindry kely na asiako fanamarihana kely ny amina hoe be dia be ihany ny olona efa nikatsaka ny fanjakan'Andriamanitra ary taona marina efa nikatsahan'ny fanjakan'Andriamanitra fa mandraka andao mbola tsy nahita izy. Satria marimarina kokoa tsy hita ny lalana. Fa raha toa ka te hiditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra ianao, raha toa ka te hikatsaka ny fanjakan'Andriamanitra ianao dia ao amin'i Jesosy ny lalana. Hoy ny tompo hoe izao no lalana, izao ny famarinana, ary izao ny fiainana, tsy misy olona makany amin'ahy afa-tsy amin'ny alalako. Zany hoe Jesosy zany lala tokana. Zany toriteny efa ny fampizarantsika teo aloha fa tiako mba hamafisina mba ahatakaranao fa raha te hisitraka ianao ilay zavatra nambaran'ny tompo rehefa mahita ny fanjakan'Andriamanitra manjary fanampy ny zavatra rehetra. Zany hoe ny zava-dehibe zany aloha dia ny ahatonga antsika olon'ny fanjakan'Andriamanitra. Ilay mahita ny fanjakan'Andriamanitra io dia tadio tsara fa rehefa tonga olon'ny fanjakan'Andriamanitra ianao dia mazava ho azy fa mandova an'Andriamanitra aloha ianao, satria ao anatin'ilay fahateram-baovao dia ny lova voalohany raisika dia mandova ny fiainan'Andriamanitra isika. Zay le dikan'ilay voalaza amin'ny Jaona hoe andova fiainana mandraka izay. Izay mino azy ozy ny manana fiainana ao aminy, ary eo amin'ny zanaka izany fiainana izany. Ary ny faharoa, mpandova an'Andriamanitra isika kanefa ihany koa mpiray lova amin'ny Kristy. Rehefa mpiray lova amin'ny Kristy isika dia tsarovy tsara fa Kristy ilay nomena ny fahefana rehetra any an-danitra sy aty an-tany. Ary zany lovan'ny Kristy zany no iarahantsika manana aminy, ka manjary olona manana ny fahefana ianao, manam-pahefana ary tena mipetraka eo ankavanan'i Jesosy. Eo ankavanan'i Jesosy ny tenan'Andriamanitra. Zany hoe mpiara-manjaka amin'ny Kristy, miara-manapaka amin'ny Kristy. Rehefa miresaka amin'ny olona maro isika miteresaka hoe vavaka sy fangatahana ity, dia indraindray tsy takatry ny olona ilay toerana misy azy, indrindra io toerana misy ny zanak'Andriamanitra. Fa mandrakariva ny olona no mipetraka eo amin'ny plasin'ny mpanompo. Ary ny mpanompo ozy ny tompo dia tsy mahalala izay ataon'ny tompo mandrakariva. Fa isika mila mipetraka eo amin'ny plasin'ny zanak'Andriamanitra. Ny zanak'Andriamanitra andeha ataontsika hoe ohatran'ny zanaka ao an-trano. Zanaka ao an-trano dia satria zanaka ao an-trano izy dia izay rehetra ny ray aman-dreniny dia azy avokoa. Zany hoe afaka mandray izay tiany ho raisiny izy. Rehefa noana izy afaka manorakatra frigo izy dia afaka maky izy dia mihinana. Satria azy izay an'ny ray aman-dreniny. Ary zany ihany koa nataon'ilay ray anankiray izay tao amin'ilay fanaorana nataon'ny tompony amin'ilay zanak'adala. Ilay zanak'adala dia ilay nandany ny fananany tamin'ny filibana sy ny sisa dia nanaovan'ny ray ny fanasana rehefa nody izy. Fa ilay anankiray tao an-trano kosa dia niteny manao hoe izaho hozy izy hatramin'izay hatr'izay teto nanompo anao, nankatoza rehetra nolazainao kanefa tsy mbola nanaovanao fetina dia andeha mandeha akory aza fa ity zanakao ity hozy efa nandany ny fanananao rehetra tamin'ny adalany kanefa vao tonga izy dia nanaovanao fanasana ary dia nanao fifaliana lehibe ianao. Dia izao no lazain'ilay ray ny manao hoe tsara ny fantatrao
fa zay rehetra anahako, zay rehetra ananako dia anao zany. Tsara ho fantatsika fa zay rehetra an'Andriamanitra dia ny zanak'Andriamanitra. Ary eto dia mila takatra ao tsara ilay zavatra ampianaran'ny tompo eto. Na ianao hipetraka eo amin'ny plasin'ny mpanompo, hipetraka eo amin'ny plasin'ny andevo, ka tsy maintsy hangataka. Zany hoe hipetraka eo amin'ny plasin'ny mpangataka ianao. Fa na ianao hipetraka eo amin'ny plasin'ny zanaka ka hiaina ao anatin'ny zavatra rehetra efa norainao. Ozy izy ny Paoly apôstôly any amin'ny Galatana any manao hoe fa raha mbola zaza ny mpandova ozy dia tsy hafa noho ny andevo izy na dia tompony zavatra rehetra azy. Aza adiny fa raha zanak'Andriamanitra ianao dia mpandovan'Andriamanitra ka zay rehetra an'Andriamanitra dia anao. Dikan'izany rehefa tena tonga zanak'Andriamanitra ny olona anankiray, tonga kristiana ny olona anankiray, tsy hipetraka intsony eo amin'ny plasin'ny mpangataka. Satria Andriamanitra efa nanome antsika fiainana mandrakizay. Ozy ny tompo averimberiko foana ireny mba hilentika tsara anatin'ny fanahintsika fa ny tompo dia ny teniny manao hoe izaho avy mba hanana ny fiainana sady hananany be dia be. Hanana antsika vie en abondance. Io vie en abondance io rehefa sanavavy dia natao ho an'ny olona ao amin'ny Kristy Jesosy. Natao ho an'ny mino, natao ho an'izay efa nandray an'i Jesosy ho tompo monjy ny fiainany manokana, natao ho an'ny tena mpivavaka marina. Ary be dia be ny olona tsy mahatakatra an'izany ka mipetraka eo amin'ny plasin'ny mpangataka izy. Rehefa mipetraka eo amin'ny plasin'ny mpangataka ianao averimberiko foana, fa rehefa mipetraka eo amin'ny plasin'ny mpangataka dia sombotsombony ihany ny anjaranao. Ary tsy sahaza omena zavatra be dia be zany ny mpangataka, fa ny zanaka dia afaka miaina arak'izay ananany rainy, satria ny zanaka dia mpandova. Lasana vavy eo amin'ny tompo ry havana malala izay manaraka tetenin'Andriamanitra teto ka tsy sao aloha ny fanjakako. Aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany dia hanampy anareo ny zavatra zany hoe ny zava-dehibe zany ataovy izay ahatonga anao ho isan'ny olona fanjakan'Andriamanitra. Ataovy izay ahatonga anao olona ankasitrahanao amin'ny fanjakan'Andriamanitra ary mitombo amin'izany fiainanao amin'ny fanjakan'Andriamanitra izany isika rehetra. Mba tsy ho zaza-bodo ihany koa, satria raha mbola zaza dia tsy hanana fahatakarana any amin'izany. Ny zaza rehefa resahanao dia tsy mahatakadavitra ny zaza ary mbola limité ny fahalalany sy ny fahatakarana. Dia le ambaran'ny apôstôly Paoly raha mbola zaza ny mpandova dia tsy hafa noho ny andevo satria mbola tsy ampy-taona, mbola mineur ara-panahy. Rehefa tonga majeur ara-panahy ianao dia hanana fahatakarana ianao fa ay ianao natao andovan'Andriamanitra, ay ianao natao hiaina amina fiainana be dia be, fa tsy hipetraka eo amin'ny plasin'ny mpangataka mandrakariva. Ary io le teneniko foana hoe ny akamaroan'ny kristianina ny kristianina mime, tsy misy afa-tsy meo, tsy misy afa-tsy meo, tsy misy afa-tsy meo. Zay ihany ny langazy ataon'ny saka. Fa ny tena zanak'Andriamanitra marina dia manana fahatokiana fa ny Andriamanitra rainy dia mamelona azy ary zay rehetra ilainy dia omeny azy na dia tsy mangataka azy izy, fa mila ampitombonao ny fononao. Ohatr'izy hoe maika ve fa hainareo ry kely fonona ozy izy. Ianao zany tokony manana fonona lehibe, fonona matanjaka. Ny fonona dia fahatokiana zavatra, ny fonona dia mety ho fahatokiana olona, fa ilay fonona resahanao dia fahatokiana an'Andriamanitra, fahatokiana ny heriny, fahatokiana ny fahalebiazana ary fahatokiana fa Andriamanitra dia mahay sy mahatanteraka ny zavatra rehetra. Lasana vavy eo amin'ny tompo. Manahoana ny finoanao androany? Ilay finoanao an'Andriamanitra ilay mahatonga anao mpino, ilay mahatonga anao mpivavaka. Ary ny akamaroantsika dia mety manana andraikitra sy anjara anatin'ny fiangonana kanefa mandrakariva dia mipetraka eo amin'ny plasin'ny mpangataka. Lasana vavy eo, ampaheratin'ny masonao fa tsy natao hangataka ianao, fa satria ny rainao izay any an-danitra dia afaka manome mihoatra lavitra noho izay ilainao rehefa mino azy ianao. Rehefa voarainao tsara zany tenin'Andriamanitra zany dia zao hoe ataonao izay ahatonga anao olona tafatetra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ataonao izay tonga anao tena olona ankasitrahanao amin'ny fanjakan'Andriamanitra ary hitombo amin'izany fiainan'Andriamanitra izany ianao. Vanim-potoana izao tena tokony hisokafana ny masontsika ka hananantsika an'izany fahatakarana izany. Fa raha toa ka tsy misokatra ny masonao ka tsy mahatakatra izany ianao dia hipetraka eo amin'ny plasin'ny andevy ihany ianao, izany hoe hangataka. Ary ny mpanompo rehefa mangataka tsy voatery azo satria rehefa tsy falifaly ny tompony dia tsy hanome izy, fa rehefa mahafalifaly ny tompony dia hanome izy. Mety tena ilay mpanole tompo hoe ataovy tsara aloha ny asa, rehefa miasa tsara dia hita eo ihany. Fa amin'Andriamanitra ny zanak'Andriamanitra natao ho velomina. Zay foana no teneniko hoe ianao nge manantsika rehetra manan-janaka avokoa
Ary ny zanakitsika tsy voatery angataka isa-manena dadasineny dia mandoalika izy. Zay dia mba mila omena sakafo androany dia zay koa mba mila omena akanjo fa ianao dia mahafantatra fa ny zanakao dia mila an'izao sy izao. Ianao dia mahafantatra fa ny zanakao dia mila avidanana akanjo, mila avidanana kiraro. Zanakao dia mila omena sakafo tsara mba ahafaha mitombo saina, tena, vatana sy fanahy. Satria zany mihitsy ny adidin'ny ray aman-dreny. Dia hoy ny ten'Andriamanitra, ianareo na dia ratsy aza ozy, malala hanome zava-tsoa ny zanakareo, maika vafa ny rainareo. Izay ny an-danitra tsy hanome anareo ny fanahy masina. Mila manana fahatakarana isika amin'izao vaninandro izao, indrindra isika izay manompo an'Andriamanitra, mba tsy hipetraka intsony eo amin'ny plasin'ny mpangataka fa hipetraka eo amin'ny plasin'ny zanak'Andriamanitra. Averimbera hipetraka eo amin'ny plasin'ny zanak'Andriamanitra. Katsao aloha ny fanjakany dia katsao ny fahamarinany. Izany hoe inona ny fahamarinana efa lazainy ny tenin'Andriamanitra? Inona no natao an'ny olona izay efa tafiditra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra? Ao anazy ahoana ny fomba fiaina ao anatin'izany fanjakan'Andriamanitra izany? Inona ny fahefana efa nomena ny olon'ny fanjakan'Andriamanitra? Aza adino fa ny olon'ny fanjakan'Andriamanitra dia ilay olona nomena ny hery sy ny fahefana, aitsaka ny maimboka sy mena rano ary andresy ny hery izay nanana ny fahavalo. Izany hoe natao mpandresy mihoatra noho ny mpandresy ny olon'ny fanjakan'Andriamanitra. Ny olon'ny fanjakan'Andriamanitra dia natao olona ambinina amin'ny zavatra rehetra rehetra. Natao olona hotahiana amin'ny zavatra rehetra rehetra. Ary mila takatry ny olona rehetra izay manompo an'Andriamanitra izany. Fa ny zavatra rehetra rasana vavy dia tonga aminao araka izay henoinao azy. Hoy ianao hoe zahako mino an'Andriamanitra, zanak'Andriamanitra, fa Andriamanitra dia resaka ara-panahy azy fa ny fiainana fa tsy hidirany loatra. Inona moa no idirany ny sasany izay? Dia rehefa izay ny finoanao dia izay no marina eo amin'ny fiainanao. Fa rehefa mahatakatra ianao dia izao hoe ny olona ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia ny olona natao hanana ny zavatra rehetra. Satria izany mihitsy no antony havian'ny Tompo. Izaho avy mba hanana ny fiainana sady hanana ny be dia be. Mino aho fa voarainao tsara izany hafatra izany ary ny fanahy masin'Andriamanitra hoe hanolo-tsaina anao, hampahery anao, hanokatra ny masom-panahinao ka hanomenao fahazavan-tsaina. Ahafahanao mahatakatra fa ny zavatra rehetra efa nomen'Andriamanitra ho an'ny olona. Mijenitra isanao mikatsaka fantatra ny amin'izay ahasoa eto amin'izay fiainana izao fa izany rehetra izany dia nomeny ho an'ny malala ozy ny soratra masina na dia matory azy izy. Izany akory tsy milaza hoe aza miasa intsony. Izany akory tsy milaza manao hoe matorivo fotsiny ao an-trano. Fa izay tsy miasa ozy ny baiboly aoka izy tsy hihinana. Fa nataon'ny Tompo izany teny izany mba ahafahantsika mino sy matoky azy amin'ny fiainana manontolo. Amin'ny lafim-piainana manontolo mila matoky ny Tompo isika. Mba tsy ilay olona kely fony ao amin'ny lafiny zavatra sasany mantsy isika dia matoky an'Andriamanitra, fa amin'ny lafiny zavatra sasany hotsika Andriamanitra tsy hainao ty fa aleo mba ho raisiko an-tanany ity. Dia mandrakariva amin'ireny isika ny raisy. Mandrakariva amin'ireny no potika ny fiainana. Fa mila takatra ao fa ny atsipiriany amin'ny fiainanao dia hain'Andriamanitra no manatanteraka azy. Fa ianao mila mino katsao aloha ny fanjakany dia katsao ny fahamarinany dia manaraka fotsiny ny zavatra rehetra. Ny ankamaroantsika mividy fahasalamana, ny ankamaroantsika dia mikatsaka miady mafy eto amin'ity fiainana ity. Ozy ny sasany hoe tsika hoy izy tsy mafy ady fa miady mafy, izany hoe miala ao-katsy dia ambodepona. Hoy ilay fomba fitenin'ny zalahy hoe kody zafy ihany ny lekisisy ozy. Satria ny antony tsy mafy ady fa miady mafy. Izany hoe fianakaviana iray ihany no mafy ady sy miady mafy. Fa ny zanak'Andriamanitra dia Andriamanitra no miadidin'ny fiainana. Hoy ilay hira anankiray izay hoe adidin'i Jehovah. Andriamanitra izany miadidin'ny fiainan'ny olona ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ohatra ny mpitondra sy ny mpanapaka rehetra ihany ao. Ny tanjon'ny mpitondra dia ny hanasoa ny vahoakany. Izany ny politika. Amin'izao fotoana izao moa efa misy politika tsy dia milamina loatra. Tsy hita resaka politika izay isika fa ny politikan'Andriamanitra dia ny hoe ny hahasoa ny zanak'Andriamanitra rehetra rehetra. Ary tsy misy afa-tsy izany nataon'Andriamanitra saingy rehefa tsy takatsika izany lalàna izany dia mitovy amin'ny andevy ihany isika, mitovy amin'ny jentilisa ihany isika, miady mafy sy mafy ady eto amin'ity fiainana ity. Fa izay miandry an'i Jehovah hozy ny baiboly dia handroso hery kosa. Andeha izy fa tsy ho reraka ary hiazakazaka izy fa sasatra, tsy ho sasatra. Ary elatra ny akarany tahaka ny voromahery. Tokony ho izany ny fiainana zanak'Andriamanitra. Fiainana mahita ny voninahitr'Andriamanitra, fiainana misy fiadanana,
tsy hoe rehefa mivavaka amin'Andriamanitra koa dia tsy misy intsony ny olana fa hafa mihitsy ny olona manana amin'Andriamanitra rehefa miatrika ady sy miatrika olana fa natao mpandresy mihoatra noho ny mpandresy ireny olona ireny. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra, ho antsika rehetra ny fitahiana hivavaka isika. Saotra tompony amin'ny teninao izay mampahery anay dia atolotra amin'ny fahasavanao ny sofina rehetra izay nandresa ny teninao izany. Tsy hiverina foana aminao izany teny izany tompo raha tsy efa avy matanteraka izany rahanao azy. Ho anao Andriamanitra, Ray, Zanaka ary Fanamasina, midera, milaza ny voninahitra mandrakizay ny anaran'i Jesosy tompo. Aleloia. Amen. Dia tahiny tompo daholo isika rehetra.